Miarabantsika mpanaraka ny page ny andro alarobia tolakandro arivariva ty tonga eto amin'ny fandarana Omo Pasteur. Azo lazaina hoe fotoana tsy dia mahazatra ihany satria tokony alahady isika no miaona na Omo Pasteur na catéchisme d'adulte, fa azo lazaina hoe spécial ihany ity noho ny hamehana amin'ny fanontaniana izay napetrakareo mpanaraka ny pejy sy ny mpanaraka amin'ny YouTube. Tsara marina tokoa aloha fa sady mandeha mivatana amin'ny chaîne YouTube ity fandarana ity no mandeha mivatana eto amin'ny pejitsika ihany koa. Ka noho izay fangatahanareo atao hoe marobe incessante izay no ia hoe bon tsy mahandry alahady angamba ilay olona fa aloha dia ho hitondrana valim-panazavana ihany, valim-pananontaniana azafady, satria raha ny rythme-ko ihany dia hoe tokony miandry alahady ny zavatra ohatran'itony. Fa tsy olana izany fa dia iresakantsika ary izany ny lohateny izay nalefa tamintsika dia ny hoe misy loko hita maso azo tsapain-tanana code couleur ve ny fanahy. Izay ny fomba nametrahanay ny fanontaniana, fa ny ao ambadika ilay fanontaniana dia iarahantsika malala izay nanaraka teto amin'ny pejy fa misy publication nataon'olona anankiray partageko teto amin'ny pejy teto tamin'ny maly iny ho an'izay naharaka, ka izao no lohatenin'ilay article publication navoakan'ny olona io. Ny titrany dia hoe mbola tokony hanao robe pastorale mainty ve ny mpitandrina na ny pasteur amin'izao fotoana izao. Zay ilay izy. Marobe ny commentaire anareo sy ny message privé nangataka anay mba hitondrana fampianarana ny amin'ilay resaka, ka ao anatin'izany azo atao hoe azo bangona ho reto no FDB misongadina tamin'ny ilay nolazain'ilay tompon'ilay publication tamin'ny zavatra izay nolazainy. Reto ny FDB nanohana ny heviny ny voalohany dia ny hoe ny ray aman-dreny WB4 ho an'izay tsy mahalala moa WB4 dia manolotro ny Sotanana, manolotro ny Sotanana ny Dadan Solango, manolotro ny Nendra Renjanahary, Karamalaza Mama Volavana Germaine Nenilava ary Farimena Dadatoa Rakotojanry na Pasteur Rakotojanry Daniel. Ireo olona efatra ireo folo petrako tsara aloha ny olo satria tradition orale ilay izy no nandrara ny fisalorana ny fitafy robe mainty sy mena satria hono sensible amin'ny fanahy ratsy, izany hoe mikapte fanahy ratsy hono ny loko mainty sy mena. Dia ny argumentation mba nomeny olona io dia boky manga. Zay, tsisy argument théologique mihitsy na ny ray fa dia aka le boky manga, le boky manga, le boky manga. Sanatria zany lasa manompo sampy hoe boky manga no ambony ary ino no averimberina sesilany eo dia asiana chantage affectif hoe raha tena zay naky fipoazana dia tokony se soumettre amin'ny raha boky manga fa tsy amin'ny soratra masina intsony. Eo zany dia fa hitanareo sady hoe makaiza ilay fandeha an'ilay resaka. Faharoa dia ny loko mainty sy mena fitafy ozy zany zany andavanandro re zany dia lokon-devoly. Tsy miambamba mihitsy izy miteny an'izany avec affirmation ary mahasarika ny devoly. Sous-entendu zany hoe isika rehetrarehetra izay manao akanjo mainty zany dia tangorona ny devoly, fa izy manao akanjo fotsy sy mitafy lamba dia misy elatra kely ao an-damosiny ary misy auréole eo ambonin'ny lohany. Ok. Fahatelo
dia ny akanjo mainty ho izy dia mba andramanaovanao izy ny akanjo mainty rehefa mamoaka devoly fa ho hitanao raha isy devoly mivoaka eo. Misy commentaire-na olona ray hafa koa ny teny hoe akanjo mainty be sy mena midorehitra be entina manala devoly amin'ny marary any amin'ny toby dia alevo sary dia ho hitantsika raha mahatafavoaka devoly amin'izany akanjo mainty sy mena zany ianao. Bon, zay le hoe il faut prêcher le faux pour savoir le vrai. Ny zavatra lazainy olo io zany dia tonga dia zéro manatody, tsy misy mitombona mihitsy ara-teolojia, ara-pifoazana zay ho démontreko eto rehefa avy eo fa io moa ny olona mahay miresaka ary rehefa manao chantage affectif dia ny akamaroantsika kristianina malagasy dia mandeha am'ty fa tsy mandeha am'ty ty. Zay ny problème antsika eo. Azadino fanofanan'Andriamanitra araka ny Isaia dia fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina fa tsy fanahy ny olona ny hevitrevitra ka manao fisainana fondamentaliste ohatran'izany. Ka ndeo resahantsika hidirantsika lalina satria tsika tsy marina nanao réaction chaud tamin'iny fa tsy mbola le valiteny ho atsika mpanaraka ny pejy hoe ahoana zany satria hitako fa betsaka taminareo koa aza malheureusement déstabilisé mavarina fa zavatra ohatrany no mahdéstabilisé antsika. Bon, zareny koa moa no ahitana hoe mbola aiza ho aiza tsika amin'ny resaka maturité spirituelle na maturité biblique fa indraindray misy olona mahay tsara resaka dia roboka daholo tsika. Io moa tsy mahagaga, jereo ary reny ny mpiteny amin'ny anjely mahazo olona, jereo reny ny rallye de miracle, fombatsika io. Ka ny fanontaniana mipetraka zay dia tena ny teny an'izany tokoa ve reo ray aman-dreny fifoazanareo satria masy ny autorité morale hanorenany ny fampianarana. Dia faharoa ahoana tokoa moa zany ny momba ny robe liturgique io na ny toge pastorale, ny symbolisme avy aminy, ary ahoana ny resaka le loko mainty sy ny sisa. Eny ary miainga avy amin'ny fanazavan'ny olona io dia tsy amaky ny article ny ray manontolo fa misy raisiko apahany ny tena hitondrako fanakiana. Zao ny voalazany: niova ho fotsy io robe pastorale mainty fanao io izy ny fanao ny any ampitan-dranomasina io satria zareo tsara fa ohatra aty ampitan-drano satria ny any Madagasikara tsy manao an'io intsony fa ny aty zany satria nahoana ozy rehefa tonga ny fifoazana zay ny valiny, rehefa tonga ny fifoazana nanomboka teo amin'ny dadareiny Solambo izay ny salotra lamba fotsy dia naneo fa ny fotsy dia lokon'ny mazava, lokom-pandresena. Dia lavidavitra kely rehefa nifoazan'Andriamanitra koa miely Ravelonjanahary dia natolotra Jesosy ho fampianarana ho azy koa izany. Ka nitafo akanjo fotsy ireo ny foa ka lasa mpiandry tao amin'ny toby manolotrony. Ny fifoazana tao Akaramalaza zay notariany mamany ny lava volavana Germaine ihany koa ozy dia notoloran'i Jesosy io fampianarana io. Affirmation gratuite daholo io tsy misy preuve, tsy misy fanazavana fa tonga dia hoy zany hoe apetraka eny ambava dia am'izay zany hoe kenao iza fa ny lava ambony ianao, ianao no iza fa dadaray Solambo ambony ianao, dikan'izay ferme ton clabé fa ianao ngambany. Zay le mode de raisonnement ahitanareo an'ilay mentalité amin'le fomba fanaovana argumentation théologique hono io dia ohatrany mahavariana ihany hoe zany ny argument théologique hitondrana azy. Fa zay le izy dia dia tohizako ary voarakitra ao anatin'ilay boky manga kely iray io fampianaran'ny mpiandry mihitsy ny tsy mahazo fampianaran'ny mpiandry mihitsy ny tsy mahazo isalorana lamba mainty sy mena midorehitra satria loko fampiasainy amin'ny doany tsampy izany sy altaran'ny devoly raha eketsika ary fa raha eketsika ary ozy fa Jesosy no miasa tamin'ireo ray aman-dreny reo dia ekeo ny teniko zay lazaiko aminareo zao. Zay le raisonnement-ny
zareo tsara le identification hoe satria ny teny anao ny ray aman-dreny dia za no mpitondra ny tenyny ray aman-dreny dia ekeo ny teniko satria tenyny ray aman-dreny dia tokony hakatoy ny teniko ianareo satria ny teny an'izany reo ray aman-dreny reo. Ya ahitanareo hoe ohatrany ahoana le raisonnement par vous-même dia fifoazana teto izy dia ekeo izy izy ny fampianarana natolony fin de citation. Ok. Alors, nous allons décortiquer ce que cette personne a dit. Amin'ny fomba fanehoany hevitra. Lazainy, tsy zany mamory reto fa lazainy fa noho ny tenin'ireo ray aman-dreny toby hono. Noho ny teny nino tsara, noho ny tenin'ireo ray aman-dreny toby hony, no nampiova ny robe pastorale ho fotsy. Lainga zany. Raha olona mianatra teolojia ihany tany amin'ny séminaire théologique partany sy ny faculté de théologie mahafantatra tokony hafantatra tsara ny historicité ny resaka robe liturgique. Fa satria on s'adresse à des personnes incultes, des personnes ignares, dia ampiasana ny argument d'autorité mba tonga ny olona tonga dia anaiky avy hatrany. Tonga dia lazaka hoe lainga izany fa tsy fahafantarana tantara ary tsy fahafantarana ny mipoirany toge pastorale dans le milieu protestant. Azadiny fa Madagasikara héritier ny protestantisme fa source ny poirany protestantisme. Dikan'izay minimum amin'ny fanaovana recherche dia tu dois aller à la source fa tsy any amin'ny source secondaire. Ny boky manga zay ny tany sain'olo io source secondaire zay mbola mila vérifiena ihany koa ny atao hoe autorité académique. Fa tsy akory zay olona rehetra manoratra. Tout le monde peut écrire un livre. Tout le monde peut mettre en quatrième couverture hoe za zanaka fipoazana renany. Ça ne veut rien dire. Tu es docteur en théologie, tu es pasteur, le contenu qui compte, mais pas la casquette, ça fait tout pour le raisonnement. Satria lasa mampiasa autorité ana magistère zany fomba fiteny zany. Mbola verenako zay zavatra zay. Langage na autorité magistère. Ny contenu ny zavatra zay lazaina no tsaraina fa tsy ny olona mpitondra teny. Io mantsy ny problème atsika tatsinanina. Zanaky ny tatsinanina rehetra ny Afrika, Asie ary ny Orient dia c'est le messager qui garantit la valeur du message. Zay ny atsika tatsinanina. Ny mpitondra hafatra no jerentsika aloha zay vao le hafatra. Ka na miteniteny foana aza ilay mpitondra ny hafatra fa olombe ilay mpitondra ny hafatra na olo tsongom-bola fiarahamonina dia hoe atelemo fa idadatoranina ny teny an'io dia marina io fa izy ena no anoatra ny dadatoa. Misy nanao natsikaritra zatsary zareo nanao remarque atao hoe satria izy ianao zay zaza vao taty afara fa izy taloha. Zay zany nitondrana n'ity revy ity. Hoe tonga dia resaka bokotra zany ny teny hoe ranona général dia na ny zavatra lazainy général zany marina daholo na dia miteniteny fantany ary général mialatsiny. Ny aty zay natao hoe dogmatisme. Le dogmatisme dia ohatrany misy esprit na gourou hoe satria le chef nanorina ny fifoazana soi-disant ny teny an'izany fa mbola iverenako critiqueko iny fa tsy mino an'izany soi-disant ny teny an'izany ary izy dia hoe tonga dia tikano sy tikano ve na ny zavatra lazainy Martin Luther raha mbola misy zavatra kianitsika théologie protestante amin'izao fotoana zao misy asa soratra Martin Luther izay tsy fampiseho masoandro nahatonga ny antisémitisme. Luther dia nanana faiblesse tamin'ny resaka fanenjenany jiosy ary io toetra io no nararotiny Hitler nanorenany fondement ny idéologique nazisme. Luther zany efa pasteur lutheranina fa za tsy miakohoka amin'ny Martin Luther fa ny principe ny Luther no arahako de hoe sola scriptura sola fide sola gratia fa manao analyse critique ny asa soratry Luther daholo raha mbola théologien zay milaza azy fa ho théologien. Afaka antaninareo reo théologiana lutheran misy asa soratra Martin Luther tsy validé ny fiangonana lutheran eran-tany. Averiko fanontelo misy asa soratra Martin Luther tsy validé ny fiangonana lutheran eran-tany satria tsy mitombona
dia hiteny ianareo izy lahy mitsarany Martin Luther. Oui, izay no nampianarin'ny Martin Luther anay, satria izy Martin Luther hoe tsy hoe rehefa ny papa ny teny dia marina ny lazainy fa tsara ho ara-tsoratra masina ozy izy ny Luther, fa raha diso ara-tsoratra masina dia sazio. Dia izay koa tsarana ara-tsoratra masina ihany koa Luther, na dia Luther ary izy dia misivanina. Dia en monde académique dia miteny mihitsy ny mpampianatra hoe misy asa soratry Luther izay toerin'ny fiangonana Lutheranina eran-tany. Ny théologiana Lutheranina plutôt fa tsy ny fiangonana. Anisan'izany ny traitement ny Luther nanaovany jiosy zay mamofopofo ny antisémitisme. Ary io asa soratry Luther mamofopofo ny antisémitisme io no nijapiny Hitler. Ka anisany nanoanany Hitler ny firaikeviny amin'ny nazisme, natonga azy hitanareo ny fekibon'ny Gestapo dia misy soratra hoe Gott mit uns, Dieu est avec nous. Oui, vokatry na resaka théologie mivilana. Dia aty amin'ny akanjon'ny Gestapo misy soratra hoe Gott mit uns amin'ny teny allemand, Dieu est avec nous. Avy aiza zany zavatra zany? Izay mahatonga amin'ny teny aminareo hoe non, ça ne marche pas aty amin'ny raha manatolotso Jean-Luc ny hoe raha zanaky ny fifoazana dia mila manaiky an'ilay boky manga. Déjà, c'est déjà une source secondaire. Mbola ho azavaiko eo tokoa ny fomba fanazavana ny amin'ny resaka analyse des sources. Ny baiboly aza tompoko ho anay ataontsika hoe théologien libéral angamba nanenjehanareo anay dia mandalo ny atao hoe analyse des sources, analyse na critique textuelle, mampiasa ny atao hoe appareil critique. Misy variant BDB ao ambaniny raha manokatra ny BHS ianao. Ny BHS na ny Biblia Hebraica Stuttgartness ery ambany ery dia jerena inona daholo ny manuscrit nazahoana ny verset anankiray io dia mandeha amin'izay ny codex samihafa, codex Sinaiticus, codex inona daholo ny variant misy nahatonga ny mpanao copiste nanapa-kevitra hoe ity variant ity no raisina ho ao amin'ny canon biblika fa tsy ity variant ity. Zay aloha izy baiboly ary zany maika zay boky manga kelinao any. Oui, zany natao méthodologie historico-critique fa tsy hoe zany ary ny teny tompo saorany Andriamanitra. Tsy miasa aty zany, tsy miasa aty amiko zany. Ok, dia décortiquer-tsika dia zany hoe ray aman-dreny hono no nampiovany io, ce qui est faux. Satria nahoana? Satria ampifandraisiny amin'ireo akanjon'ny mpiandry, jereo le argumentation. Ampifandraisiny amin'ny akanjon'ny mpiandry ireo lamba tafiana fotsy ireo. Zero tsara le système, le processus, les constructions ny argumentation io le manao forcing fotsy, manao passage forcé. Rehefa manao argumentation tompoko dia mila mazava tsara ny processus de déduction anao. Hoe avy eto amin'ny point A ianao mandalo amin'ny point B vao tonga amin'ny point C. Fa aza manao raccourci sy manao affirmation gratuite. Raha ny amin'ny fitsarana soutenance any amin'ny thèse ianao no manao an'izany dia tsy pian'ny mpampianatra ohatr'izao fotsiny hoe affirmation gratuite zany na de conviction anao fara zay milailay aza. Rehefa tsy misy processus de déduction mazava tsara hoe avy eto dia maketo tsy mitsara n'iny ny mpampianatra. Lainga tsotro zao ny filazana fa noho ny fifoazana. Noho ny fifoazana no antony nahatonga ny robe pastorale mainty ho lasa fotsy. Diso be zany. Diso be zany. Aza mamarina laza fa anana lainga ny olona tompoko. Fa tsy hoe kory tsy nanatra théologie ny olona dia fitanitsika. Diso be zany hoe noho ny fifoazana ozy izy, satria zay ny lazany azy, no antony nahatonga ny robe pastorale mainty ho lasa fotsy. Efa hatramin'izay tompoko, efa hatramin'izay no efa nisy fironana nampiasa ny mainty sy ny fotsy. Ny parti luthérienne nampiasa ny fotsy, ny parti réformé nampiasa ny mainty. Ary misy tantarany koa io. Ary na ny lutheranina zay nampiasa ny mainty aza dia misy origine koa ny antony zay idirantsika rehefa avy eo. Fa sao dia mieritreritra isika fa ny protestantisme miandoha tao Madagasikara. Sy nanomboka tao Madagasikara ny protestantisme. Nandova isika. Dikan'izay héritage amina misiona
dia le héritagena misiona koa mbola naka tany amin'nisy azy dikan'izay tompo koa tsy référence mihitsy ny zavatra misy teto Madagasikara fa efa dérivé ny protestantisme ny misy eto averiko ndray satria tsika nandova tamin'ny misiona dia dérivé ny protestantisme no misy teto Madagasikara fa tsy source donc rehefa manao recherche ianao ka manoratra article tu dois aller à la source makany amin'ny atao source primaire fa tsy makany amin'ny source secondaire maivana be ny argumentation la source secondaire no hanangananao ny foto-kevitrao na ataotsika efa aresen-dahatra ao faranolanina aza miditra monde académique tsika zao fa tsy amandeha amin'ny resaka torapo mbola averiko tsara hoe any aloha mandresy lahatra mandresy lahatra anao zay de tazomoanao fa aza atao amina resaka monde académique ny resaka teneniko eto laingy zany efatry zay no efa nisy an'izay choix anakiroa zay tsy misy idirany fifoazana mihitsy io resaka robe pastorale maitso sy fotsy io tompoko tsisy idirany fifoazana zany le monde ne tourne pas autour du fifoazana za zay miteny zao fifoazana ary zanaka akaramalaza milailay mihitsy ary fils adoptif any sotanana za zanaka akaramalaza satria ny ray aman-dreniko ny biazo natao mitobony anava faradifay fa za nefa ny fils adoptif koa mitoby lehibe sotanana zay nahitanareo ana mitafy lamba fotsy iny vao tateorina no atao hoe fils adoptif ny sotanana donc je suis bien placé pour dire les choses aussi so ma tsisy anao ndray hoe ka ianao contre ny fifoazana tsy fahalalànareo azy zany fa natokana mpiandra tamin'ny taona 5 7 azafady dikan'izay nelona ela tao anatin'izany sahany fifoazana zany ary mba afaka milazako hoe mba mahalala no zany tsy argument ny hoe satria anao tsy fifoazana ka izao fomba fanaovana argumentation zao no atao hoe argumentation d'autorité fampiasana ireo olona reo titre n'ireo olona reo amin'ny olona taty afara zay tsy nanatrika ary tsy niaina andro ray aman-dreny toby reo ary io ny zavatra remarqueko ary mampalahelo mitodika amintsika zanaky ny fifoazana eto misy video fa nataoko taloha hoe fifoazana tandondomondoza ny fifoazana fa jereo kely amin'ny page eo fa anisan'ny video voalohandohany nataoko io misy zavatra tsikaritro amin'ny zanaky ny fifoazana tateorina les génération a théorine satsika génération ny fifoazana théorina manova ny tantara satria tsika te hametraka ny fahefatsika amin'ny olona manampy be debe ny manao rajout be debe ny manampy zavatra de ampinay hoy mama hoy rakoty zanjy fa tsy fantatra tsony zay marina amina izy dia satria ararotintsika le olona tsy nanatrika maso an'ireo olona reo de rehefa tsy nanatry maso an'ireo olona reo le olona dia profitentsika le izy ilazantsika an'izao atsanga tsy amanorana rehetrarehetra zao de zany fanao zany tsy zava-baovao fa efa fanao hatrany amin'ny testamenta taloha bokyny deutéronomie fotsiny resahantsika ny bokyny deutéronomie fatatsika tsara fa misy partie bokyny deutéronomie efa maty Mosesy nefa de lazaina fa hoe hoy Mosesy amin'ny partie ao bokyny deutéronomie fomba ahoana moa lefa maty no miteny ndray hoy Mosesy fa fanao amin'ny asa littéraire de haut niveau amin'ny littérature ny mametraka teny anankiray eo ambavan'ny olona malaza mba raha tiana hisy fahefana l'izy de zay ohatra boky 5 Mosesy boky 5 Mosesy tsy Mosesy nanoratra ny Genesis ka hatrany amin'ny Deutéronomie fa napetraka eo amin'ny autoritény Mosesy napetraka eo amin'ny autoritény Mosesy ny le boky 5 fa tsy Mosesy velively no nanoratra ny Genesis, Exodus, Leviticus, Numéry, Deutéronomie de ohatrizay koa ty misy zavatra remarqueko amin'ny zanaky fifoazana misy zavatra zay tena lazainy mamaneny lava tokoa misy zavatra zay tena lazainy raison lamby tokoa fa izao esorin'ny olona am'le contexte nisy azy le zavatra lazainy dia tanareo ohatra ny olona anankiray manome ohatra tanareo ohatra ny hoe miaino kabary ny olona nareo am'izao fotoana zao io mahatonga le fake miaino kabary ny olona anao de azonao tapahana
pare-bris morceau ny kabarina président anankiray na olo malaza anankiray. De iny phrase-le olo iny afindranao any amina vavan'olo kafa zay tsisy ifandraisany am'le zavatra lazainy mihitsy, de tonga de ozanao hoe teniteny foana le président teny an'iny. Or tsy ao anatin'le contexte nilazana azy le izy fa tapahana to ary be de be manao an'izany. Za zao de efa volombelona mahita an'izany. Anome ohatra anareo fotsiny satria resaka fifoazana moa. Misy olona zao mba nanako fahalalana de mamane lava satria zay atao hoe zanaka malaza. Be de be ny olona hoe mba te eo amin'ny lava zay tamin'ny fotoan'andro de hoe mba angatabavaka. Ohatran'ny olona mangatabavaka hoe paster mba eto am-bavaka fa marary ny zanako eto am-bavaka fa andeha hianatra any an-dafy ny ankizy andeha eto am-bavaka fa mba misy projet ohatra zao. Okay, ray aman-dreny izy. Misy fotoana izy amareny azy no miteny fa tsy amameny lava azy. Asa hainareo ohatran'ny Paul apôstôly, misy fotoana Paul apôstôly rehefa manoratra amin'ny epistile aux Corinthiens, hoy izaho fa tsy hoy ny tompo. Avahany Paul tsara hoe eto c'est moi Paul de Tarse qui parle et non l'apôtre Paul inspiré. Avahany Paul tsara io. De misy fotoana izy teny eto de hoy izaho sy ny tompo. De misy koa zany fa tsy en permanence anie reny olona reny no hoe Andriamanitra no mampiteny azy fa le maha olombelona azy koa adinontsika. De misy olona tonga eo amin'ny lava miteny hoe ty zanakay ty mama mba tianay hianatra any Amerika. Zay ny teniny. Ty zanakay ty mama mba ho eto am-bavaka fa mba tianay hianatra any Amerika. Misy zany ka zany. De ozy mama, zao tsara navaliny mama azy. Eny Rose, de ho tanterahany Jesosy ro ny fanirinao ro. Izy moa manao fiteny any Antemoro iny. Raha vadika zany tezao de hoe eny anaka ivavaka ho anao de enganie ho tanterahany Jesosy ny fanirinareo. Ohatra tsika rehetrarehetra zay manontany hoe mba ho eto am-bavaka pastera fa enganie ho tanteraka soamatsara ny fikasanareo mianakavy. Zay le izy. Ino ozy anareo zavatra mitranga? Mivoaka ny varavarana misy any lava tao le olona de mivadika le version. Ozy mamane lava hoe ho any Amerika hono zanakay. Asa razanareo le nuance. Averiko indray izy tonga mamanga any lava de mangatabavaka hoe mba eto am-bavaka zanakay hianatra any Amerika. De mivavaka ho azy mama ohatran'ny olona rehetra. De aveo mama miteny de ho tanterahany Jesosy ro ny fanirinareo ro. Tsy hoe zany fanirina firaritsoa. Fa tsy niteny izy hoe ho any Amerika ny zanakareo ozy Jesosy. Tsy niteny izy. Fa le olona no voaka tao amin'ny lava no miteny hoe ho any Amerika ho ny zanakay. Zay le hoe apetraka eo am-bavany le teny mba hisy fahefana. Zavatra ohatr'izany tsy iray tsy indroa tsy fa be de be mitranga ohatr'izany. Hanika lasa mandoto an'le ray aman-dreny toby. Lasa mahatonga ny olona miteny hoe mba aminany sandoko reny olona miteniteny foana satria le olona no mavandy. Le olona no mamorona tsanga tsy amanorana de lasa le ray aman-dreny toby no mahazo loza. Na voasoketa. Ka io zany io fomba fisaina aloha tsy zavatra voasika no manana an'io fa hatrany amin'ny boky ny Deutéronomie de misy an'izany hoe hoy Mosesy nefa Mosesy tsy niteny an'izany akory fa efa maty Mosesy fa napetraky ny mpanoratra eo am-bavan'ny Mosesy izy mba hisy autorité ny zavatra ho avoakany. Ny base ny argumentation dia no le boky manga ka inona moa zany raha ohatra ka le boky manga no iangana. Le boky manga io zany ny azony hoe io zany no preuve ny argumentation. Le boky manga misy fampianarana ho an'ny mpiandry. Ka raha izany ary no izy andao ary zay no raisina. Zany ve tsika tsy miverina amin'ny resaka tradition orale indray? Ilay tradition orale izay ametrahana ny atao hoe magistère. Eto aho zany de mitodika manokana amin'ny protestanta rehetrarehetra ialako tsiny amin'ny rahavavy katolika. Fa ny protestantisme dia contre ny tradition orale, hitovy lenta amin'ny tradition écrite. Tsy tena hoe contre fa tsy van'ny tradition écrite ny tradition orale. Base fondamentale protestantisme zany zavatra rehetra zany fa tsy mamorona. Ka raha misy tradition orale zany hoe lovatsofina
nolovan'ny fiangonana na ny fifoazana dia tsy maintsy sedraina amin'ny soratra masina aloha satria tsy misy tradition orale na lovatsofina en contradiction ny ino filaza zany en contradiction ny soratra masina mihitsy raha vao mifanohitra amin'ny soratra masina ny zavatra zay lazain'ny tradition orale dia tonga dia poubelle tsisy resaky io na iteny amiko ianao hoe ka ianona ny teny an'io ianona ne olombe aminay évêque anay cardinalinay neny lavanay rakoto zandrinay narensolambonay zay lazainao rehetrarehetra eo docteur anay professeur rehefa mifanohitra amin'ny soratra masina dia ny poubelle zay le hoe norme autorité dikan'izay zany a raha vao ohatra ka le boky manga zany no lasa autorité dia mametraka ny tradition orale ambony no ny tradition écrite atsika le fondamental protestante misy no hitako misy voa tsy detain-javatra zany a tsy hoe zany koa ve pasteur mba lefery fa eny tsy de manina fa détail non c'est pas un détail c'est grave satria tena lay fondamentaux protestante mihitsy no bafoué am'izany nefa mitondra titre hoe protestant le olona de mba ahafahana mametraka pression am'le olona zay mihaino zany de ampina hoe raha mino ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo ray aman-drenireo ianareo a de tokony hanaiky an'le boky manga mon dieu saiko raha azonareo ve zany raha toka manaiky ny asan'Andriamanitra tamin'ireo ray aman-dreny toby efatra reo nareo a de tokony hanaiky an'le boky manga le zavatra lazainy le boky manga raha tsara le raisonnement a enjana be zany raisonnement zany avela koa an'iny miteny koa izy hoe lokon-devoly fa fampiasany amin'ny ladoany sy ny sisa zao a satria ampifandraisitsika amin'ny fifoazana ny resaka eto satria mbola fifoazana eto zany a ny lien sy ny le boky hoe adininao tompoko zay zany ny adresena tao hoe lokon-devoly io fampiasa eny amin'ny ladoany ok tsy mandany zany a misy tokoa zany zavatra zany ampiasana any fa ity misy zavatra adinontsika de ty ho antsika zanaky ny fifoazana rehetra za mitona ao anatin'izany ho antsika zanaky ny fifoazana rehetra toerana toinona daholo no nanorenana ny toby raha tena niofana mpiandry marina ka nianatra marina feno nandritra ny roa taona minimum tokony ahavaly an'izany ny toerana zay nanorenana ny toby rehetra de toerana toy ny inona akaramalaza sotomana manolotrony ary farineny ny toerana nanorenana ny toby rehetra de toerana toy inona misy dénominateur commun dia toerana misy fanompotsampy daholo pire no le doigt hoe teto am'ty toerana ity de misy ritoaly fanompotsampy matanjaka be de eo mihitsy no ny fidina hanorenana ny toby ay na sotanany zany na ankaramalaza na manolotrony zany ary farenena mahatonga amin'ny teny an'izay masy de le resaketo hoe ka le lokomena lasa mitovy am'le lokomena ary amy doany ka ity raha problème le toby amoana démonia sy tezana marary misy démonia eo amin'ny toerana misy fanompotsampy no naorina ao amin'ny toerana misy fanompotsampy no naorina saint jesosy hoe eto no atsangana ny toby tsy n'importe où nananganana toby a tsy hoe etsy misy terrain tsaratsara ery mba misy moramora non tondrona mazava tsara hoe eto tamin'ny alalan'ireo ray aman-dreny toby reo ary reo toerana zay nitondronareo de toerana misy fanompotsampy daholo
donc c'est encore pire no le loko mena sy mainty mitovy am'le ampiasa tsy le lokony zareo tsy le zavatra zareo arivo ampiasainy eto efa samy manana ny azy fa ity le toerana misy ale tombo mihitsy toerany fampotsamby ka mahagaga ihany raha le toerana nanaovana ny fanompotsampy no fidin'andriamanitra hitsabonany mararisaina no fidin'andriamanitra amonjena ny olona demoniaka hitsabonany olona reraky ny fiainana manaraka zany ny resaka hoe nampiasaina tany amin'ny doany le loko mena sy mainty no zany de tsy azo ampiasaina atia amitsika ihany koa zao ny devoly de mpangalatra tsy tompony izy tsy mahay mamorona ny devoly fa mangalatra makatahaka zay zavatra n'andriamanitra ihany no samborony angalariny de lazainy fa tompony jereo tsara jesosy ara sahany teny hoe miakofa eto anatrehako ianao fa omeko anao zao rehetra zao miseho tompony izy fa hatramivina moa mahandevoly an'izao tontolo zao hatramivina de zay koa ny loko izany milaza aminao fa ny loko dia any devoly de no zany andriamanitra tsy afaka mampiasa an'io fa izany tompon'ny loko hidiratsika ao ny historicité-ny loko rehefa avy ao izy no mangalatra fa tsy isika no makatahaka azy or le raisonnement de hoe isika lasa makatahaka an'le dadarabe isika lasa makatahaka an'le doany zareo no mangalatra de zao koa anankiray ny dadarabeista rehetra mahalala zany zay efa nandeha tany mamonjy an'ity mampiasa baiboly tsy tokony ampiasa baiboly tsony koa sany tsika mampiasa baiboly any ery dadarabe sy mamarabe isany sao de adinonareo de tsy tokony ampiasana ary ary paoly apôstôly mbola nanampy tany amin'ny korintianina hoe zaho sy paoly de mihinana hena naterina tamin'ny sampy zay tsy zaka amin'ny jérusalemita mihitsy non tsika tsy mihinan-kena naterina amin'ny sampy zato dozy paoly hoe za tsy mana problème am'izany io ny degré spirituel amiko efa ambony be zala marefo le hoe tsy mahazo mihina fa naterina kasher iny halala iny de tsy zay le hoe naterina amin'ny sampy masy nisy ritualy fanao tam'izany de paoly miteny hoe io ary ny hena amidy any an-tsena de ny boucher misy tao an-tanàna tsisy boucher ohatrany am'izao androtsika zao il faut se mettre dans le contexte de l'époque tsy ohatrany amintsika zao hoe efa misy boucher ara-dalàna mivarotra sisa fa ny olona zay namono biby tam'izany dia samy manana croyance andao surtout any Korinto tanàna ny fanompotsampy dia manaraka ny fombafomban'le andriamanina le boucher de zavy ozy paoly tsy vidy hena amin'io boucher io ne satria io boucher io mpanompo sampy asa razonareo le izy tsy hinana ny hena amidiny boucher io zany satria io boucher sûrement fa nanao fombafomba atao le ria talohany namononan'le olo sy oby sy osy osy paoly tsy manainamiko zany hoaniko ny fa tany Jerosalema ny teny hoe tsy azo atao ny mihinana an'io mahatonga ny concile volant au Jérusalem acte chapitre 15 hoe andao ifampiresaka fa tsy mitovy zany tady bokany zany zay le izy avela koa ny amin'iny fa hitariko le hoe satria fampiasany amin'ny doany le loko mena sy mainty de tsy tokony ampiasana any am-piangonana de ampiko asa raha mba fantatrareo hoe avy aiza moa ny tantarany io trano fiangonana ivavahantsika io tsy zao trano fiangonana ity temple ny historicité ny temple ny fiangonana kristiana voalohany tompoko de tsy mivavaka tao anatina temple tsy mivavaka tao anatin'ny temple dia ny tempoly de ny tempoly tsampy rehetrarehetra no nanangana toerana ny tempoly tsampy zany hoe tamin'ny andro ny antiquité de hoe zay olona nandresy anady firenena anankiray dia manorona édifice anaovana temple ho mariky ny fandreseny an'le firenena sy fandreseny an'le andriamanitra le firenena zany hoe pratika gentilisa ny tempoly fa nampiasaitsika kristianina taty aorina averiko ny ray ny trano fivavahana na ny tempoly
dia nomena tateorina tamin'ny androny Constantin. Nomena trano fivavahana isika mba hivavahantsika taorina ny nanenjena ny kristianisme. Fa ny kristianina tompo dia tsy mivavaka tao anatina tempoly na temple zany mihitsy, fa fantatrareo ny fomba vavahan'ny kristiana voaloha tamin'ny resaka église de maison. Dikan'izay fomba ny gentilisa ny mampiasa trano hivavahana, fa nampiasaitsika dia tonga am'le sacralisena le izy avy eo. Zareo katolika zao dia manana ny atao hoe rituel de sacralisation, zay tsy eketsika protestante fa anazy fa nefa tsy mampaninona fa sahala am'izay. Dia ohatry zany koa na ny protestant raha ohatra hoe rehefa mahavita trano fiangonana dia tokanana sacralisation. Fa ny héritage ny atao hoe tempoly dia fampiasa tamin'ny tempoly tsampy, dia iny avy eo no no niadopte ny kristianina dia natao hoe atontsika no miara-mivavaka. Ohatra zany koa ny resaka zava-maneno am-piangonana, ny resaka harmonie orgueil, hoe io no tena zava-maneno masina avy amin'Andriamanitra, fa sisan'izay zava-maneno avy amin'ny devoly. Hitariko le izy aveza moa ny puran'izy iny tamin'ny voalohany. Tany amin'ny bistro no nampiasain'le rony reny dia misy olana hita dia nafindra nakany amin'ny fiangonana hoe ohatran'ny tsara kosa ity zavatra ty zany fa ampiasana any. Donc le filazana hoe satria mena fampiasa ry dia tsy tokony hampiasa ty sisa, marivo be zany raisonnement zany, satria encore pire que ça. Tempoly dia efa ao anatin'izany, ny baiboly ao anatin'izany, ary ny loko dia an'Andriamanitra fa tsy any devoly, na iza iteny tsy tompon'ny loko zany ny devoly, fa mpangalatra sy jiolahy izy ary mpisandoka. Ny mahamasina ny toerana anankiray tompoko, hoe toerana masina ty toerana ty toeram-pivavahana. Tereo zao tamin'ny Mosesy niona tamin'Andriamanitra, esory ny kapanao fa masy ny toerana io, satria nahoana eo Andriamanitra. Tsy le toerana akory no toerana fady na hoe toerana masina ho azy araky ny finoana croyance animiste, fa noho ny présence n'Andriamanitra eo, ary ovian'Andriamanitra no présent toerana anankiray, dia mazava ny teny soratra masina, naiza ny angonandrona telo amin'ny anarako dia maninona eo afovoany aho. Rehefa misy fotoam-pivavahana zay ataonao miaraka amin'ny olona, na ianao rery na miaraka amin'ny antokon'olona, dia masina ho azy io toerana io satria misy fotoam-pivavahana eo. Fa rehefa tsisy fotoam-pivavahana atao tsony amin'ny toerana io dia mitovy amin'ny toerana rehetrarehetra ihany io. Efa nanaovako fampianarana teto zany nanafotoana ny olona fa averiko na dia tafotoana aza. Ity toerana ity zao dia atao hoe trano fiangonana. Ny mahamasina an'ity dia satria rehefa mandeha ny fotoam-pivavahana, rehefa mandeha ny fampianarana soratra masina dia manatrika eo Andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny fotoam-pivavahana, tsy misy Andriamanitra mipetraka zany ato amin'ity trano ity. Andriamanitra tsy azonareo hidina anaty boaty. Dieu il est omniprésent, Dieu il est partout. Anjehovany tansy zay rehetra eo aminy, ary soa ihany azafazay izy. Ka ny mahamasina ny zavatra zay ampiasaina eo dia satria ampiasaina amin'ny anarany. Na ny akanjonareo mpiandry sy ny akanjonareo pastora anaovana fotsifotsy mangatsakatsaka mamirapiratra ohatran'ny soa reny, zay tsy kasiam-bovoka reny, ny mahamasina an'io akanjo masina, fiteninareo hoe akanjo masina, dia satria hanaovana fanompom-pivavahana, fa tsy le akanjo no misy pouvoir magique. Misy mantsy ny sasa dia tena ohatrany manompo an'le akanjo iny mihitsy izy, dia raha vao tsy ohatra hoe raha tsy le akanjo nanokana anazy ony no anaovana asa dia tsy miasa Andriamanitra. Lasa barrière zany ilay akanjo. Impiry aho sendra an'izany, tonga dia misy alerte, misy olona marary masy, tsy afaka mody makany an-trano aho makany akanjo mpiandroko, tsy afaka mody makany an-trano aho manao makany akanjo pastoraliko, fa tonga dia miasa amin'ilay olona, mametra tanana amin'ilay olona, mamoaka démonie amin'ilay olona, ary mampandray an'ilay olona fanasany tompo tsy manao robe pastoraly. Be dia be ny ka ohatry zany. Dia hiteny ve ianao fa tsy miasa eo Andriamanitra, sa le akanjo no misintona an'Andriamanitra, zany hoe le akanjo zany ohatran'ny hoe paratonnerre. Tanareo le paratonnerre ny misintona fandrobaratra reny, hoe vao mifoha manao le akanjo zany dia ohatran'ny superman tonga dia tonga ny pouvoir zany latsaka ambony lohanao.
hoe voatsofoka le akanjo mpiandry, voatsofoka le akanjo pastera, eny misy sokatra ny lanitra, de tonga daholo ny anjely, de tonga Jesosy, tonga ny fanahy masina fa manao an'le akanjo sa le hoe zay miantsona anaran'ny tompony vonjeny. Zay mivady de fa miara-miasa tamin'ny olona tsy nanao akanjo masina, nanao pataloha akory ara raha matrota amin'izany fotoana izany. J'ai dit une bêtise. Mpiandry tsy tokony nanao pataloha mamoaka démonie fa masin'Andriamanitra. De tamin'izay fotoana izay pataloha ambony noira mihitsy nanaovany, dia mena ny ambony, mainty pataloha mainty ny ambany de mena ny ambony. Tena exactement ity le tsy zaka am'vavon'le olona ty. De niara-miasa zay mivady satria misy olona vonjena latsaka ao anaty fatsakana raha zay zany sary anaovana azy. Sady hoe tsy afaka miasa satria manao pataloha mainty ramatoa. Tsy afaka miasa satria ny chemise ny rouge be. Ka misy devoly eto. Ay zany kay zany matahotra devoly zany. Ny devoly kay zany matahotra ny akanjo fotsiny. Raha le raisonnement zany zay de hoe vao manao le akanjo fotsy anao de mitsoka daholo ny devoly. Ny devoly tsy matahotra mpiandro zany. Ny devoly tsy matahotra pastera zany. Sao de mieritreritra anao fa hoe nitokanina pastera anao de matahotra anao ny devoly. Hono izy Jesosy tamin'le romby fitopolo anao. Faly izy manaiky anay daholo ny fanahy, manaiky anay. Dadany be zay tonga de nanaiky anay daholo izy. Daonao Jesosy. Aza mifaly satria manaiky anareo fanahy. Fa mifaly satria voasoratra any an-danitra. Ny mahatonga ny devoly manaiky anareo de satria anareo zanak'Andriamanitra. Fa tsy noho ianareo boby be. Tsy noho ianareo enjana be. Tsy noho ianareo sao de mieritreritra anareo fa ianareo ny tompon'ny lakile. Diso be zany. Donc tsy ny akanjo, tsy hoe vao manao le akanjo fanamiana akanjo mpiandry sy ny mpiandry de mipoitra ho azy ny pouvoir, lasotrany misy pouvoir ary be de be ny zanaky ny fifoazana manana zany toetsainy zany. Heveriny fa rehefa misalotra an'le akanjo mpiandry iny izy de mahazo pouvoir. C'est un vêtement de sacerdoce. Akanjo entina manompo. Mais pas c'est pas une tenue inona fa zany adiniko an'le terme. Misy terme français zay fa adiniko any fa verinao azy eo rehefa aveo. Tsy ilay fitafiana mihitsy fa ny anaran'i Jesosy no atahorana. Averiko indray. Sao de mieritreritra ianao fa hoe ianao mana 30 ans d'expérience tamin'ny famoaha démonie. Zany natadidy iray aman-dreny anankiray mpiandry izy, matanjaka olo nanao judo le rangahy zay tsy tononoko anarana eto. De niteny izy za tsy matahotra démoniaka zany rangahy tsy fa za tonga de fa mihetsika mafy tonga de tazomiko tonga de plaqueko par terre de ataoko tsy mikofoka mihitsy. Zay ny teny tany Fort Dauphin tamin'izany fotoana zany. Tonga ary miasa sy fampiarezana sendran'le démoniaka henjana be zay izy. Fa ny bataille le démoniaka ohatrao le rangahy nefa le rangahy olona goavana be le démoniaka ohatran'iny. Natsipony le démoniaka teny amin'ny plafond saika maty. Mifandrombahana teo. Teo vao tonga saina ary vao mibebaka mifona Jesosy eo. Tsy ny sandronao. Tsy ny akanjo mpiandrinao. Tsy ny fomba fitazomanao baiboly eto amin'ny tratra ohatrao misy koa mieritreritra mila tazomina eto ny baiboly dia ohatr'izao ny fanao. Eny e, zay ny fanao fa tsy ino no mamaha ny devoly. Jesosy ihany no atahorany fa tsy matahotra anao izy. Ka tandremo manakina ny finoanao amina fitafiana fa potipotika eo ianao. Dikan'izay zany de hoe raha manao akanjo mainty zany de tsy miasa Andriamanitra ary tsy voaroaka ny devoly. Zay le raisonnement zany. Ka dikan'izay dia io olo io zany mametraka ny ataontsika hoe efficacité an'le asan'Andriamanitra amin'ny lokon-javatra. Amin'le lokon'le akanjo. De ny dikan'izay raha traduiseko amin'ny langage théologique. Langage théologique. Ay zany ilay ritualy sy ilay fanaovana fanamiana ho amin'ny asa amin'ny asan'Andriamanitra ohatr'izao zany dia lasa manana an'le fahefana atao ex opera operato.
ex opéra opérato zany hoe efficace ho azy mahombo azy le asan'Andriamanitra une fois rehefa manaraka le rituel zay ny atao hoe ex opéra opérato. Zay ny ambadiky le fanazavana hoe rehefa fenao ny fepetra tsy manao pataloha ianao, manao akanjo fotsy ianao, tazona baiboly eto amin'ny tratra ianao, manao fanamiana-piandro ianao, vakinao reto vaky teny efatra reto, arahanao tsara ny toromarika rehetra, de piana fotsiny bokotra, de voaka ny devoly. Tsy mekanika ohatr'izany io. Ary tsika samy miara-mahalala daholo ao anatin'ny sehatry ny fifoazana aoka tsy andainga satria za ao anatiny. Fa misy fotoana tena combat io. Tonga ny olona mietsika demony afaran'ny henjana fa milana ianao adiny 5 eo foana. Nefa ianao zany mba manao le akanjo fotsy a, ianao mba mitazona le baiboly eto a, ianao namaky an'le vaky teny efatra alohan'ny asa famparezana, ianao ny tokam-bavaka atao amin'ny sakristia alohan'ny asa famparezana, ianao ny fona sy ny bebaka, fa tsy mandeha ho azy zany io. Ny antony mahatonga an'Andriamanitra tsy manao izy mandeha ho azy satria sao eritreritra anao fa ilay ritualinao no ex opéra opérato, zany hoe miasa ho azy mandeha ho azy ohatran'ny mandeha tsy voizina ohatran'ny lakan-jejo. Tsia. Avela koa ny amin'iny. Lasa de lasa fotoana fa toy izao koa. Iresaka amin'ny symbolika ny resaka loko amin'izay a. Satria maro lafy mantsy le fanazavana dia tsy maintsy hitondrana fanazavana tsirairay. Amin'ny langue germanique, eno tsara ty, amin'ny fiteny germanique dia misy teny anankiroa voambolana amin'ny lafiny étymologie zafady ny ilazana ny zafady ilazana ny fotsy. Eno tsara, amin'ny langue germanique ny teny hoe fotsy dia lazainy hoe blanc ary lazainy dia iray étymologie amin'ny black. Averiko indray, amin'ny langue germanique ny teny hoe fotsy dia hoe blanc, même étymologie, même racine amin'ny black. Ino tiana tongavana? Dika zany dia zao hoe tsy zavatra opposé ireo. Raha mandinika tsara ianareo ao amin'ny bokin'ny Genesis sy any amin'ny prologue de Jean, filazantsara ny Jaona toko voalohany, dia fampiasa l'expression na dualité hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany ary nitonga ny mazava dia nisy maizina ary nisy mazava, dualité le noir et blanc. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany ny fifandimbiasan'ny maizina sy ny mazava. Io le germanique blanc et black, même étymologie. Ary amin'ny prologue de Jean, ary amin'ny Jaona toko voalohany dia milaza an'izany ihany koa. Resaka dualité, aizina sy mazava, fiainana sy fahafatesana, dia io miaraka foana. Zareo aty amin'ny hindouisme raha mbola mampiasa le izy koa hitanareo le mariky ny yin et yang, le maitso sy fotsy aty iny. Pourquoi na ny aty amin'ny fivavahana tsy kristiana mandray an'ilay symbolisme le atao hoe dualité ny noir et blanc hatramin'ny voalohany. Fa ny zava-dehibe amin'ireo fotsiny dia hoe misy ny brillance na noir na fotsy dia samy mipetraka le izy. Donc peu importe les couleurs fa misy symbolisme ao ambadika izy, misy message ambadika izy. Asa raha fantatritsika fa ny any amin'ny Éthiopien, mila mijerena koa mantsy ny kolotsaina rehetrarehetra. Any amin'ny Éthiopienne, les jeunes éthiopiennes, ny vehivavy jeune femme éthiopienne prête à se marier, zany hoe ny vehivavy éthiopienne ataontsika hoe efa mpitovy miomana hanambady, dia tsy mivoaka ny trano raha tsy manao an'le bande mainty ety amin'ny andriny. Zareo ny aleo zareo tsy miogo volo, aleo zareo tsy ny sasa, aleo zareo tsy manao akanjo tsara, mivoaka ny trano toy izay tsy manao an'le bande mainty
fa ina dikan'le bande mainty atao miandro ny vehivavy etiopiana mivoaka ny trano zay vehivavy afaka manambady dia mariky ny atao hoe beauté mariky ny atao hoe fertilité ary mariky ny atao hoe jeunesse iny zany signe extérieur ho an'ny société éthiopienne hoe ireto vehivavy reto no éligible amin'ny mariage tsy mariky anafaratsiana mihitsy mariky ny hoe éligible amina mariage zany hoe ny lehilahy éthiopien zany rehefa mivoaka ny trano dia io no vérifieny voalohany manao an'le bande mainty mivoaka iny eto ve izy ahitany hoe célibataire vehivavy io ary non seulement célibataire fa elle est fertile elle est belle elle est jeune et elle est prête à se marier. Contrairement zay indray ny vehivavy efa lehibe ka tsy efa ménopause efa tsy afaka miteraka intsony dia rehefa mivoaka ny trano dia manao an'le bande fotsy ety amin'ny androny ho signe visible na marque visible amin'ny olona ety ivelany hoe iny olona iny dia tsy afaka manety taranaka intsony na koa tsy azo alaina vady intsony satria efa avancé amin'ny taona tsy hoe iny akory ny base fa tiako atongavana amin'le fisaina dia hoe io zany question io resaka question culturelle io dia misy fanazavana culturelle foana ao ambadika tsy misaraka ny notion cultuelle amin'ny notion culturelle na ny zavatra rehetra ao misoratra masina io misy historique culturelle daholo zay ny antony mahatonga antsika manao lecture historico-critique tompoko na io foja-saosy maty amin'ny asidjalina atao fanatitra io dia inspiré avy amin'ny fivavahana jentilisa zay kolotsaina tamin'ny faritry ny Mésopotamie iny no alaina dia sacralisena soloina ny contenu fa miainga avy amina kolotsaina no nanorenana ny rituel cultuel. Ny rituel cultuel dia misy source culturelle foana fa tsy misy rituel cultuel latsaka ho azy avy any an-danitra na dia voasoratra ao anatin'ny soratra masina. Ny idée matetika voaraitsika voizina foana io moa zany dia izy dia hoe ny fotsy dia ny mariky ny pureté oui tsy diso zany ary hatramin'izay dia talohan'ny siny kristianisme dia condition sine qua non tamin'ny fivavahana rehetrarehetra animiste ny manao fanatitra agneau ka ny plumage n'le agneau zany hoe le lokon'ny volon'ilay zanak'ondry atao fanatitra dia fotsy donc zany tsy propriété privé ny christianisme mihitsy n'ilay couleur fotsy satria matsy le raisonnement dia hoe isika ao no isika ao amin'ny Kristy dia manao akanjo fotsy diso be zany mahitanao zao anatin'ny rituel na momification en Égypte fa anisany mampiasa ny couleur fotsy zareo rehefa manao an'le lamba paty amin'ny momie satria ao anatin'ny croyance égyptienne dia iny ozy izy no ahafahan'zareo manao transition any amin'le monde de l'au-delà dia le couleur fotsy donc diso ny filazana fa couleur fotsy égale kristianina couleur fotsy dia efa nampiasain'ny rituel rehetrarehetra avant ny christianisme avant ny fivavahan'ny baiboly fa isika no manao récupération an'izany ary manisy symbolisme an'izany zany hoe chargetsika na hevitra le izy donc zany signification spirituelle no azontsika atao hoe zao no heviny ara-panahy fa tsy hoe noho izay nahatonga an'le fotsy arao tsara le raisonnement efa fampiasan'ny fivavahana hafa no récupérentsika dia ny sacralisetsika dia ny chargevatsika sens spirituel dia mitazomitsika fa tsy no le sens spirituel no nahatonga an'le fotsy arao tsara lay direction n'ilay raisonnement anatin'le izy par extension
dia hoy ny couleur fotsy raha misoratra masina ny jerena dia manambara ny teofanian'Andriamanitra, ny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Or le théophanie tsy couleur fa lumière, une luminosité éclatante. Zay le théophanie fa mirapirata ny voninahitr'Andriamanitra. De mampatsiaro ahy ilay tenin'ny eto satria miresaka ny lava le olona dia mba hamoaka koa. Misy fotoana nienjeny missionnaire vazaha iny lava. Nienjeny missionnaire vazaha. Satria vazaha moa tanareo mbola ao le toetsaina rasista na de missionnaire ary izy rasista. Aloha de lazainy zany. De mifosa. Fosainy zany ny lava io koa ve de mahita io ve de mahita Jesosy zany vehivavy tambanivohitra Antemoro-bavy io. Zareo ty manao volo dogodogo izy, manao akanjo tsihy, manao olona tambanivohitra io ve de ho tenenan Jesosy? Avy eo izy anteny, raha tena mahita Jesosy tokoa izy, raha tena resahan Jesosy tokoa izy, ohatry ny ahoana izy ny tarehan'izany Jesosy zany, fotsy ve? Eo masy resaka fotsy. Satria mieritreritra masy tsika kristianina fa tsika ny tompon'le loko fotsy. De zao no tenen'ny mamany lava tandrefy zany. Eny tompoko fotsy izy fa tsy fotsy ohatranao fa fotsy ny fahamasinana. Miondrika ny lehilahy. Ay zany mbola misy fotsy mihoatra noho ny fotsy raha zay ka fanazantsika azy. Fa le fotsy dia couleur banale. C'est pas la couleur de Dieu. Zay le tika tongavana. La couleur blanche, c'est une couleur banale comme la couleur verte, rouge, orange, marron. Fa ny couleur fotsin'Andriamanitra dia ilay teofanian'Andriamanitra, ilay kadoshan'Andriamanitra, ilay fahamasinan'Andriamanitra, izay tsy indescriptible ary tsy misy Jaune apôstôly rehefa nanoratra ny apokalypsy ka napahitana an'ilay vision apokalyptika dia hoe tsy misy azo anoharana ny zavatra zay hitan'ny masoko izy. Eny hatramin'ny description na loko tsy voalaza ny Jaune hoe mitovy amin'inona, tsy misy azo ampitahana azy. Donc ny filazanao fa ny fotsy dia lokon-danitra diso be. Ny fotsy dia lokony tany fa ny fotsy ny lanitra dia ny fahamirapiratany voninahitran'Andriamanitra tsy fotsy fa lumière, zany lumière zany indescriptible. Donc aza manao anthropomorphisme an'Andriamanitra. Io le miezaka mamaritra an'Andriamanitra miainga avy amin'ny réalité terrestre. Satria zay masy le mode de fonctionnement, le processus d'argumentation hoe satria ny fotsy dia mitovy amin'ny fotsin'Andriamanitra ry na tsika religion révélée fa tsy religion ascendante. Dikan'izay aoka ny ety antany fa ny ery no loharano ny toerana. Donc tsy ny avy ety ambany no entinao hanazavana ny any ambony fa ny avy any ambony no manazava ny zavatra ety antany. Zay ma religion révélée ny kristianisme. Dikan'izay raha hiteny anao hoe ny fotsy dia lokon'Andriamanitra diso tanteraka fa loko zay sur le plan scientifique sy ny science rehetrarehetra dia afaka miteny hoe zao ahoana ny dérivé ny loko fotsy io afaka manazava anareo ny physicien sy ny chimiste rehetrarehetra ny amin'izay. Ok, ny mainty. Ny mainty dia nasosiatsika foana hatramin'izay hoe lokon-devoly faharatsiana ratsy. Nasosiatsika foana amin'ny hoe ténèbre fahafatesana. Zany hoe efa pensée unique le izy. Dia le pensée unique iny tonga dia mipetraka karazana établissement hoe tonga dia mainty égale ténèbre. Fa zany dia fa tsy prouvé koa zany loha. Fa en même temps ny couleur noire. Ny couleur noire dia ho azavaiko mantsy hoe ahoana mahatonga le couleur noire ho avy amin'ny robe rehefa avy eo fa mbola manao détour kely tsika. Zavady. La couleur noire procure ohatra karazana sentiment de réconfort ou de mystère. Ohatran'ilay tohu bohu na les ténèbres originelles.
avahako tsara le ténèbre diabolique fa misy le atao hoe ténèbre préexistentielle de le Genesis toko voalohany tamin'ny voalohany foana ary tsy misy endrika ary aizina no teo amboniny lalina io aizina io le ténèbre originelle fa tsy le ténèbre satanique tsy le ténèbre diabolique avao tsara aloha zay zavatra zay ka mystère le ténèbre originelle satria tsy fantatra hoe avy amin'ino io le néon io le lazaintsika ex nihilo andriamanitra raha naharinaritra sy ny tany de miainga avy amin'ny tsy misy miainga avy amin'ny néon miainga avy amin'ny tohu-bohu ary tohu-bohu io c'est le noir originel qui est la source de la création et non pas le noir diabolique. Donc il y a noir et noir, ne mélangeons pas les choses. Ohatra le teo ihany hoe misy ny blanc couleur terrestre ary misy ny blancheur na ny fahafotsina ny famirapiratana zay tsy loko fotsy fa izay no mba moan'olombelona azontsika amaritana an'izay hitany jaune fa tsy ozy jaune hoe tsy mahavoalaza azy mihitsy zany zavatra izy ka eo amin'le couleur noir vestimentaire am'izay ary zany tsika zao le noir le loko mainty amin'ny akanjo vestimentaire dia hitatsika tsara fa symbole ny élégance zareo zany smoking manao costara mainty ny olona manambara marque de élégance fa misy historique any koa io pourquoi la couleur noire c'est une marque d'une élégance d'une certaine prestance manambara me représenter hoe olona raffiné manambara autorité zareo tsara zao ny autorité ohatra ny avocat zao manao le toge manambara autorité rehefa manao an'iny ny autorité civile policière judiciaire dia manambara responsabilité miaraka aminy zay mitandro ny ordre sy ny lamina tao amin'ny Égypte antique tamin'ny andro ny Égypte tranainy ny noir dia symbole ny fertilité satria nahoana hitanao io Nil io ranomasina io tsy ranomasina zafady io reny ranonely io le Nil dia rehefa tondraka ny Nil ka miakatra eny an-tanety dia misy an'le fasy mainty ohatra an'le ampiasaintsika ny Fort Dauphin le ilménite na koa ohatra an'le fasy mainty terre volcanique ohatra ny any Betafo Antsirabe dia mahavokatra ny tanin'ny égyptien zay mahatonga ny reny rano Nel sa Nily tsy haiko tsony mivavahany egyptianina nieritreretan zareo andriamanitra io satria rehefa miakatra zany ny rano Nel de mitrosaka makeny tanety dia le fasy mainty any ambany any dia iny ingrédient mainty iny ohatra ny amin'le fasy mainty any Fort Dauphin dia mahatonga famokarana teo zany hoe symbole na fertilité le noir du sol qui vient du sol donc le mot noir ny hevitry le teny hoe mainty dia miankina en fonction an'ilay lecture culturelle kolotsaina inona no solomaso amakinao an'le loko mainty de ohatra zay koa le loko fotsy kolotsaina inona no loko hamakinao an'le loko fotsy zany hoe miankina am'le culture d'église na culture philosophique na culture religieuse na culture na croyance ny sens ny valeur an'le couleur fa tsy le couleur en elle-même no manana valeur manokana averiko ndray si le couleur en elle-même no manana pouvoir sy manana force sy manana hery mahagaga fa isika no mametraka an'le sens n'le izy am'ilay teny ary zay no mahagravy an'le atao hoe finoana zay micréer autosuggestion efa nazavaiko teto tamina fampianarana indray mandeha hoe nisy mpampianatra chimiste tonga atao ampianarana indray mandeha de mitondra boîte kely anankiray tavoangy kely anankiray hitanareo ohatra le tavoangy fanaovana vaccine reny misy fanafody vaccine reny dia rano nataon'ilay
ino filazany azy rano no nataony le mpampianatra atao anatin'le izy de ozy izy mantsy le mpianany hoe hitanareo ozy izy ty tavoangy kely ty ary ty zavatra ty a virus ty ozy izy virus nalaiko tany amin'ny laboratoire fa ho ampiasaiko de napetrany eo ambony latabatra ohatr'izao eo am'le table de classe de nanomboka tsy alezy ny mpianatra hoe fa ino ary ty ataony ramose ty mitondra virus mandehandeha de mampianatra le manao expérience le mpampianatra de mampianatra le mpampianatra de eny ampivoan'ny fampianarana izy a nosokafa am'le tavoangy de napetrany eo aloha eo après 5-10 minutes mikoaka daholo le la classe voany sery mikoaka narary andony sasany voany sery de nisy anankiray tsy naharitra tam'le mpianatra nitsangana ary miteny an'le mpampianatra hoe ianao kosa mamosavy efa manino virus ve ozy izy no entinao atao ampianarana de sokafanao le tavoangy misy an'le virus de zao zay ozy izy marary daholo de torane le mpampianatra sady nalainy le tavoangy nosotrony le rano gaga daholo ny mpianatra hitanareo ty ozy rano ity sotrony fa niteneniko taminareo hoe virus ty dia izay zavatra zay micréer ny conditionnement tao anatin'ny lohan'le mpianatra nino an'le izy ho virus nefa tsy virus fa rano ohatran'ity sotrovo ity dia ny psychosen'le mpianatra am'izay no mahatonga ny atao hoe autosuggestion zany hoe ny cerveau anao am'izay manao autosuggestion ny vatanao dia psychosomatique am'izay misy ny sainao am'izay zany no mibaiky ny vatanao dia possible anao marary ary zany no ampiasain'ny médecine amin'ny fanaovana essai na test clinique na fanafody natao hoe manao effet placebo ny manao médecine mahalala an'izany daholo ny effet placebo dia misy fanafody zay ampanaovana expérience anao zay tsy mitsabo akory fa ampiasaina ny atao effet placebo de iny no midéclencher ny immunité anao de iny immunité anao naturel iny nasitrana anao fa tsy le fanafody izay ny atao hoe effet placebo ny tiako atongavana de ny hoe l'essence spirituelle omentsika an'le couleur no misy impact amitsika fa tsy le couleur no misy impact amitsika zay zany le zavatra tianako atongavana ny verbe kem ny matoateny hoe kem tiré du mot noir veut dire mener à bien misy matoateny zany a verbe kem amin'ny teny hébreu noir avy amin'ny io zany nazona noir dia il veut dire mener à bien s'élever à accomplir payer servir à zay ny kem donc le noir dia manana an'izay le hoe sur le plan aonao filazana zany sur le plan scientifique ny noir ihany koa dia manana le capacité miabsorber ny couleur rehetrarehetra ny noir dia manana ny capacité miabsorber ny couleur sy ny lumière rehetrarehetra de lasa ny saiko manao parallélisme tamin'ny fotoana zay nafatesan'i Jesosy tamin'ny Asejaliana andro ny tatao vovonana dia maty izy de rehefa maty izy de naninona maizina ny tany aman'andro quand il a rendu son dernier souffle et le ciel et la terre fut tombé dans l'obscurité misy réflexion azo eritreretina ny avany fa tsy ampy ny fotoana fa avela koa ny amin'iny fa mba ty ampieritreritra anareo fotsiny a nisy rabbin anankiray nanao fampianarana le mot noir ozy izy en hébreu veut dire couchi de le alphabet roa voalohany lettre kaf sy vav couchi le voalohany zany kaf ny faharoa vav ny fahatelo shin ary ny farany yod dia amin'ny fotom-pisainana jiosy les deux premières lettres kaf et vav
am'le mot hoe couchi zay hoe noir en hébreu dia manana valeur numérique ozy izy 26 ny valeur numérique an'io lettre io satria amin'ny hébreu dia manana valeur numérique ny nina moa zany ny alphabet ary même valeur numérique amin'ny tétragramme lay anaran'andriamanitra YHWH Yahvé zany fa tétragramme filaza azy averiko le teny hoe couchi noir en hébreu fa couchi kaf vav le u rehefa tambatra ozy izy le deux zany teneny fa rabbin jiosy rehefa tambatra ozy ny valeur numérique an'ireo alphabet reo dia 26 ny valeur numérique any or ny 26 valeur numérique ny tétragramme Yahvé izy zany manao parallélisme izy de atanysaiko aminareo fotsiny izy de avy eo izy izy le alphabet farany chine ary iode am'le couchi zany hoe le h sy i zany dia midika hoe yesh mialatsiny yesh ka raha tambatra ozy izy lay kaf sy vav sy le chine sy iode de lasa hoe yesh Hachem zany hoe il y a Dieu misy an'andriamanitra intéressant dans le mot noir dia hoe il y a Dieu le sens de noir couchi raha dika arabaky teny dia hoe il y a Dieu intéressant rehefa naheno ny fanazavana io rabbin jiosy io dia tsoroka aminareo fa tena tafatsambikina teo ambony seza koa teo mpanomanana nyty fandarina ty de tonga de tadidiko tsara mihitsy ny Genesis toko voalohany hoe même dans les ténèbres na de ao anatin'ny ala ao anatin'ny aizina mikitroka aza dia ao andriamanitra dans le noir Dieu est présent tsy matahotra maizin'andriamanitra satria raha vao mamaky ny Genesis toko voalohany isika dia Dieu était présent au-dessus du chaos. Genèse chapitre 1 verset 1 et 2 l'esprit du Seigneur planait au-dessus du tohu bohu. Les tohu bohu, il est néant, les noirs, les ténèbres. Ary ny fanan'andriamanitra dia nambomba teo ambonin'ny lalina sy teo ambonin'ny aizina tsy tany amin'ny mazava fa teo ambonin'ny aizina dia teo ny fanahin'i Jehova ary fanahin'i Jehova teo ambonin'ny aizina io no napisy ny mazava fa tsy hoe ny mazava no idiran'andriamanitra dia am'izay tsy tonga ny aizina fa Dieu est présent même dans les pires instants de notre vie. Dieu est présent même dans ce qu'on ao anatin'izay tsy eritreretintsika ho faran'izay grave indrindra. Vaovao mafaly zany. Ny mpanao salamo dia nilaza mazava tsara hoe aiza moa izy no andosirako tsy ahitako anao Jehova na dia haka ny elatry ny fiaina tsy tary aho dia any ianao na dia haka ny elatry ny fiaina tsy dia any ianao na dia hidina ny fiaina tsy tara dia any ianao. Dieu est dans le noir. Yesh Hachem. Dia mbola nanampy any ty rabbin jiosy ity araky ty rabbin jiosy ity ny noir ozy izy dia marque de royauté n'Andriamanitra, marque de la royauté d'Hachem. Hachem eto Andriamanitra ary ao anatin'ny qualificatif an'Andriamanitra zany hoe ireo toetra an'Andriamanitra ireo attributs-n'Andriamanitra zay lazainy hoe marout amin'ny teny hébreu ny qualificatif an'Andriamanitra atao hoe marout dia isaky ny qualificatif an'Andriamanitra anankiray isaky ny marout dia misy couleur ozy izy ka ny qualificatif voalohany momba an'Andriamanitra ozy izy dia
ny maroto voalohany amin'ny qualificativan'Andriamanitra ozy ny rabbin jiosy dia c'est le noir. Oh là là, vous avez intéressant be zany. Averiko ndray, ny qualificatifan'Andriamanitra na ny attribuen'Andriamanitra dia lazaina hoe maroto. Ny maroto no manambara ny toetra an'Andriamanitra rehetra, ka ny qualificatif tsirairay izy dia misy symbole na couleur daholo. Chaque qualificatif de Dieu, chaque maroto a une couleur appropriée. Ohatra zany hoe ny famindram-po dia ina ny couleur miaraka aminy fitiavana, dia ina ny couleur miaraka aminy sisisy. Fa ny qualificatif an'Andriamanitra voalohany izy izy, ny maroto voalohany dia ny couleur mainty no nampiasaina ao amin'ny tradition hébraïque. Intéressant zany zavatra zany. Donc tompoko lahy sy tompoko vavy, raha nandria isany, arrêtez de diaboliser le noir. Ajanony ny fanafokafokatsika ny misaka hoe loko mainty, ny filazantsika fa devoly ny mainty. Fa ny fahitako an'izy traumatisme personnel anao no anaovanao projection amina couleur, ka aza ny expérience personnelle anao sy zay traumatisme anao no entinao hamaritana zavatra hitambarana fa manimba zavatra. Izay le lazaiko hoe lasa mandeha amin'ny anganom-bavy antitra ny olona, mandeha amin'ny tradition orale fa tsy mandeha tsony amin'ny soratra masina. Idirako am'izay le tenue pastorale, vokatry zay hoe manambara autorité le mainty. Azonareo am'izay ina nahatonga ny tenue pastorale protestante voalohany ny symboliser an'le mainty dia satria manambara an'le atao hoe autorité ny sensiny, fahefana. Zany hoe autorité nomeny fiangonana fahefana hampianatra ny soratra masina. Io no mahatonga an'le hoe ministre du culte. Tous les pasteurs, tous les prêtres sont appelés les ministres du culte. Mpanompon'ny teny. De les couleurs mainty am'le robe protestante, averiko tsara, dia manambara an'le hoe nomena fahefana. Satria osika raha le teoloha dia manambara autorité le izy. Nomeny fiangonana fahefana hampianatra. Ary azadino amin'ny judaïsme ihany koa. Ao amin'ny judaïsme ihany koa ny ny mpamaky ny Torah ao anatin'ny liturgie jiosy. Raha mandeha mivavaka any amin'ny synagogue jiosy ianao, manatrika mba manatria ange indray andro any culte andro sabotsy any amin'ny synagogue ho azy mipetraka aty ampitan-dranomasina, dia ilay olona voatendry hamaky ny teny ho vakiana, ohatra antsika am-piangonana hoe mamaky ny teny ho vakiana, fa mamaky ny Torah, ilay olona mamaky an'le Torah ozy izy dia atao hoe l'épouse de la Torah. Dikan'izay eo ambanin'ny autorité ny soratra. Ny soratra no tompon'ny fahefana, zany hoe ny soratra masina no tompony, dia izy épouse de la Torah ny filaza azy. Donc zany les couleurs noires amin'ny tenue pastorale dia manambara hoe olona manana connaissance. Dia ny ananany fahefana dia noho ilay connaissance ananana. Averiko, ny ananany fahefana dia noho ilay fianarana zay nataony. Iny zany manambara hoe olona graduate ny olona iny, olona académicien. Les couleurs noires amin'ny toge, tsy ndriko tsara, tsy manao obe intsony ny protestante fa ny katolika mbola mitazona le obe, fa isika ka protestante dia mampiasa le toge mainty satria toge universitaire raha ny tena marina fa tsy robe pastorale. Fa io moa mahazatra antsika robe pastorale, fa toge universitaire satria ianao dia mianatra dia nomeny fiangonana autorité, ary le autorité tsy hoe autorité am'le hoe manam-pahefana hoe eveka sisisa, fa autorité avy am'ilay teny zay ampianarinao dia mpitondra ny hafatra ny dikany am'izay fotoana izay. Fa ny namadiana an'le izy ho lasa hoe lokon-devoly dia io mialatsiny fa héritage ny atao hoe négrophobie. Tellement zany ny esclavagisme sy ny resaka colonialisme sy ny resaka fanjanantsaina nataony vazaha tamitsika, dia tout ce qui est noir et diabolique.
tout ce qui est noir et mauvais, négrophobie zany, de lasa misy phobie ana couleur mainty isika, dia on nous a calqué dès le début hoe c'est la couleur du diable. Désolé. Kushi, yesh Hashem. Il y a Dieu derrière le mot kushi, le mot noir. Ahoana amizay ny historicité les robes pastorales sy le toge. Ny fiezahana nametraka code vestimentaire sy couleur dia amiko tena filaharana amin'ny ireo religion hafa. Ka lasa tohin'ireny olona mialatsiny raha voasitsika code le izy hoe ty zao, ty tsy mety, ty azo atao, ty zao dia lasa mitovy amin'ireny religion ohatry any Iran reny hoe tsy mahazo manao tsy maintsy manao foulard ny vehivavy, tsy maintsy manao niqab sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe lasa te hametraka koa tsika. C'est un piège. Ao anatin'ny finoana kristianina lasa tiatsika ho religion ny christianisme nefa mbola averiko tsara fa tsy religion sika fa c'est une foi chrétienne. Ka rehefa religion sika dia fafady religion sika dia inona filaza zany miarranger atsika ny fisian'ireny code vestimentaire reny. Miarranger atsika ny fisian'ireny code vestimentaire reny satria amizay tsika afaka mametraka ny autorité d'église. Zay le izy. Ametraka ny autorité d'église tsika dia rehefa te hametraka ny autorité d'église ny tsika mitovy amin'ny zala any Iran dia mametraka ny code vestimentaire. Dia zany mahatonga ireny interdit samihafa alimentaire reny interdit alimentaire, interdit vestimentaire, interdit zany rehetrarehetra zany. Lasa reny daholo zany ny dikany interdit alimentaire dia misy autorité religieuse te hametraka ny main'izy amina population. Historiquement parlant, ara-tantara, ny robe pastorale na ny toge pastorale dia c'est la robe du gradué ozy izy fitenenana. Zany hoe robe ny olona avaram-pianarana. Ka ny taona 1280 manomboka amin'ny année 1562 ka hatramin'ny 1598 na 98 ozy zahay belge dia noterena eto amizay le izy tsy avy any Akaramalaza tompoko tsy avy any Sotanana na tonga an'le resaka akanjo fa ity tamin'ny 1562 à 1598 dia noterena ny pasteur protestanta rehetrarehetra hanao costume miavaka fa taloha zareo dia tenue civile no nentina nampivavahana. Taloha zany tsy nisy ny robe pastorale, tenue civile. Fa tamin'ny 1562 ka hatramin'ny 1590 dia tsy maintsy obligatoire lalàna mivoaka mihitsy hoe lalam-panjakana hoe tsy maintsy ampanaovana toge académique, tsy maintsy ampanaovana ny akanjo fanamiana io ny pasteur protestante vokatry ny édit de Nantes. Azadino fa amin'ny tantara protestante tsy azo kosehana amin'ny tantara protestante zany hoe l'édit de Nantes zany. Nisy ny guerre de religion tompoko tamin'ny 1598. Ny famono ny protestant sy ny katolika tena nahatsiravina fatin'ny kararana eraky ny Eropa. Dia farany nitsangana Henri IV hoe non on arrête fa tena tuerie mahatsiravina dia mba isiny balise. Ary io balise io no problématika hoe sao dia sanatria misy miopefy ary misy manararopaty dia hoe manomboko zao ary ianareo pasteur protestant rehetrarehetra dia tsy maintsy manao tenue ahafantarana anareo pasteur rehefa manao culte. Dia teo no nametrahana an'ilay robe mainty io. Ary ina nahatonga an'ilay robe mainty dia satria iny zany manambara an'ilay autorité académique manolotra anao an'izay zavatra izay.
isika marana tsara mihitsy ho an'ny olona akademisien rehetrarehetra arakaraky ny faculté zay mipoiranao io ary tsy voatery ho mainty ihany fa mety manana loko hafa raha ohatra zany ianao ka nianatra tamina ny faculté ohatra zao de inona ny taoge akademika ampiasainao inona ny raha faculté tany amerika ianao inona ny taoge raha tany norvège ianao inona raha tany afrique du sud ianao inona samy manana ny azy donc c'est pas une question de couleur fa c'est une question d'autorité académique no ny atomboly izy fa ny source zany de ny édite de Nantes nahatonga an'io obligation io donc ny zavatra soano ambadika zany de misy idée na uniformisation marque ny appartenance am protestantisme hoe aloha atao uniforme ny tenue pastorale rehetrarehetra mba ahafahana manavaka azy manoloana le persécution hoe reto zareo pasteur protestant uniforme souci d'uniformité le izy tsy problème misy anefa tsy manao za misy fotoana mampivavaka de tsy manao robe académique za rehefa misy fotoana mampivavaka manao robe pastoral zany hoe tsy misy lalàna ny médiane sy persiane tsy misy lalàna hoe tsy maintsy izao fa ny fiangonana no nametraka règlement intérieur dans chaque institution no mametraka ny fifampifehezana zafady fitsipiky fifampifehezana eo am'zareo hoe zao ny couleur liturgique sisy fa raha ny marina dia tamy voalohany dia manao tenue civile fa nohon'io zavatra io de nasaina nanao an'io a vokatry ny édite de Nantes tamin'ny 1562 ary 1598 am'izao moa somary mampomekely ihany fa lasa ohatra ny fiaingona indray le robe pastoral am'izao fotoa zao a lasa pour le fun samy manana ny ravakany sy ny décoration oeraoera bon lasa fiaingona indray le izy nefa tsy zay le izy bon noho zany ny robe pastoral na ny toge pastoral de tsy misy aspect magique mihitsy tsy tenue sacralisée tsy noamasinina ny akanjona pasteur tompo ary tsy noamasinina ny akanjona mpiandry raha ohatra ka hitariko makany or malheureusement mampalahelo fa ny mouvement charismatique tatiorina rehetrarehetra y compris ny fifoazana ao Madagasikara dia lasa nametraka sacralisation an'ilay tenue sacerdotale lasa ohatrany misy pouvoir sacré zany le fitafanan'iny ohatra zao hoe efa ratsiratsy le akanjo mpiandriny iny na le akanjo pasteur de soloina de mampanjaitra vaovao izy de misy olona sasany za mahafantatra matoa miteny an'izany de c'est une pratique atao anatiny de asiko mafy tenako mangana hoe aloha mba hivavahana ty akanjo vaovao mijerina ty fa le akanjo nanokananahy efa rovotra de za hoe non tsy sacraliser les vêtements fa les vêtements dia fitaovana hoentina miasa hanompoana ny olona c'est une tenue de fonction ohatra ny infirmière ohatra ny dokotera oui tsy manambany mihitsy mitovy amin'ny blouse ny infirmière io mitovy amin'ny blouse ny médecin io ao amin'ny médecin koa anao mbola misy hoe tia ny tenue any interne tia ny tenue any chirurgien tia ny tenue any professeur satria le code couleur sy le code vestimentaire manampy ny olona rehefa mitady olo amin'ny hôpitaly hoe aiza ngia professeur aiza ngia chirurgien aiza ngia médecin traitant aiza ny infirmière aiza ny aide-soignant aiza sisy tenue de travail fa tsy tenue sacralisée or les manières d'expliquer les zavatra de tena ohatrany hoe sacraliser les tenues de une fois zany ianao raha vao tsy manaraka n'ilay norme apetraky le institution dia tu perds le pouvoir mais non tsy ao anatin'ny fampianarana protestanta mihitsy zany tenue de fonction io ny zavatra tsikaritra ihany koa diso fandraitsika de lasa ohatrany hoe raisitsika ohatran'ireny tenue nampisorony misy manazava hoe ka ohatrany tamin'ny andro ny mpisorona tsy tenue sacerdotale dans le sens hoe mpisorona satria mbola mitodika ihany aty amin'ny
aty amin'ny protestante no miresaka fa tenue de service fampisorona ny mino rehetra tsy zay ny nampianarany lotera sacerdoce universel donc tsy mariky ny mampisorona ahy ny fanaovako an'le akanjo pastoraly tsy mariky ny mampisorona ahy ny fanaovako an'le toge pastoraly fa mariky ny hoe hiasa aho zao a hanao fanompo-pivavahana aho zao a ary hanompo ny rahalahako sy ny anabaviko aho a ary je me soumets sous l'autorité de la parole zay ny sensin'le mampiditra le akanjo pastoraly mpanompo ny teny aho une fois mampiditra ny fanaminy karazana mampatsiaro a rappel pédagogique hoe Jean-Luc tu es placé sous l'autorité de l'écriture donc ny fanaovako an'le fanaminy iny tsy pouvoir mihitsy fa responsabilité ny tenue de responsabilité tanao zao rao mijery polisy ianao hoe manao galona de hoe gendarme iny zany responsabilité orna atsika ndray moa lasaotrany hoe fampitahorana tandremo fa manao akanjo polisy dikan'izay mamay responsabilité tsy misy zany atao hoe hiérarchie de sainteté zany amin'ny resaka fanaminy or dia tsapako indraindray ao anatin'ny sehatry ny fiangonana sy ny fifaozana fa misy manana toe-tsaina hiérarchie hoe ny mpitandrina de manarakaraka ny mpiandry de manarakaraka ny dikona satria manino manao fanaminy le izy tsy lazaina ity ivelany fa miafina ao ambadika eo dia mieritreritra le olona fa rehefa voatokana mpiandry izy na voatokana pasteur izy dia ambony kokoa no mbola misy toe-tsaina raiky tapisaka tany amin'ny moyen âge le resaka hiérarchie de sainteté mialatsiny amin'ny avako katolika fa any amin'ny catholicisme misy an'izany le tenue ohatra ny pretra de zao ny akanjo anaovany de ny évêque zao ny anaovany cardinal zao ny anaovany ary ny papa zao ny anaovany donc ny tenue anaovany rehetrarehetra dia tenue amin'ny lafiny hiérarchie pyramidale le fahefanany ambony hafa ny akanjony ambony ny fahefana manarakaraka hafa fahefany manarakaraka hafa de manambara autorité ecclésiale pyramidale fa ny protestante zay misy akosa satria protestante any teny dia tsy manambara hiérarchie mihitsy ny tenue pastorale fa manambara responsabilité dikan'izany tu es un doulos le doulos tu es un esclave tu es le serviteur de la parole donc tsy tenue irehareana mihitsy ny tenue mampiandry sy mapasteur fa tenue nandevo zay noho izy fitafy ny andevo ny robe pastoraly mialatsiny aminareo raha lako sanabaviko isany mes chers collègues pasteurs c'est une tenue de service parce que nous sommes les serviteurs de la parole de l'éternel serviteur masya ohatra mbola misy ohatra mbola ahoana filazany ahoana filazany ohatra mbola misy voninahitra fa serviteur zany doulos amin'ny teny grec doulos égale esclave un esclave il a sa propre tenue quand il doit servir son maître donc quand tu mets la pastorale mon cher collègue quand tu mets ta robe pastorale et ta robe de piange, ma chère sœur, mon cher frère en Christ, tu es à la place de l'esclave. Tu es là pour servir ton frère et ta sœur. Tu es là pour servir. Azo raiky tsara olona teny andevo fosa de misy diso fandraindray hoe manandevo olona le rapaso les termes matsy les termes serviteur terme mihaja be fa raha jerena amin'ny teny fototra le hoe serviteur na ministère dikany ministre ane raha olona avy amin'ny teny latina ministère servitude donc ministre égale esclave any amintsika moa ny ministre ce sont des gros bonnets tsy fantatro langa fa za ministre dandanay ministre ministre égale serviteur dikany hoe ministre de la parole serviteur de la parole ary serviteur amin'ny teny grika doulos égale andevo za zany raha manatombotso Jean-Luc raha vao manao an'io robe pastoraly io de mampatsiaro hoe
tu es l'esclave de ton frère et de ta sœur, nous les paroles de Dieu. Fa tsy hoe manambany anao hoe lasa andevo ianao ka hoe andevon'olona tsy izay mihitsy le izy so mantsy diso fandray eo tsika am'izay zavatra izay. Ho atsika eto Madagasikara, oui mahazatra atsika ny mahita olona manao robe pastorale fotsy, ary za koa manana, za zay tenanareo zany hoe tsy hoe midefendre ny olona manao an'le toge mainty e, za sady manana an'le toge mainty ary manana an'ilay robe pastorale fotsy satria za niraisina pastora tany amin'ny loteranina talohany tato amin'ny epubana, ary za koa manana akanjo mpiandry satria za natokana mpiandry tamin'ny taona 7 ambin'ny 20. Donc j'ai des tenues de service. Fa ni blanc, le mot blanc, les tenues fotsy en latin, satria misy les robes pastorales fotsy anao, les tenues fotsy en latin dia lazainy teny latine alba. Le mot blanc en latin veut dire alba, et alba no nazahoana hoe lobe, zay akanjo zany le obe, izay mahatonga le hoe lobe blanche des prêtres catholiques na koa le obe blanche des pasteurs surtout luthériens, les pasteurs luthériens. D'où les robes liturgiques fotsy satria le mahafotsy azy tsy noho le hoe choix na couleur fa avy am'le teny hoe obe, ary obe dia avy amin'ny teny hoe alba, ary ny alba dia midika hoe fotsy. Fa avy eo isika théologiana no nanisy sens manokana l'izy arakaraky ny tendance théologique ny tsirairay tonga hatrany amin'ny atao hoe interprétation allégorique, namaky an'le article le olona teo dia interprétation allégorique, métaphorique et spirituelle no chargena an'le izy rehefa avy eo. Ka io samy tompona andraikitra amin'ny fanaovana interprétation rehefa avy eo, fa interprétation, safady, l'interprétation reste toujours une interprétation et chaque interprétation est une traduction, ozy izy ny mpandika baiboly, une traduction égale trahison. Donc tu ne peux pas absolutiser une interprétation am'izay fotoan'izay. Ho raisiko indray ary efa maraparantsika anisany argument nampiasana tao koa le hoe ka ahoana ary le teny ao amin'ny apokalypsy izy ary ireo ny akanjo fotsy, ireo avy aiza ireo. Iza moa amin'ny apokalypsy 7:13-14 io moa anisany nampiasaina io de hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy, ka hoy zaho tamin'ny tompoko ianao no mahalala, dia hoy izy tamiko ireo ny avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy no fotsiany tamin'ny ranony zanak'ondry. Raisiko zany io verset io. Azadino fa fahitana apokalyptika no napahitana ny jaona. Ho an'izay olona nanao heviteny ny apokalypsy rehetrarehetra manala ny dikan'izany. Fahitana apokalyptika, ny fahitana apokalyptika tompoko dia tsy azo raisina à la lettre sinon ianao fondamentaliste littéraliste. Misy sensiny daholo ny zavatra rehetra, ohatra zao le hoe bibidia, ohatra zao hoe le monstre marin. Tsy misy hoe monstre marin zany, kanefa izany no sarina fahitana ny jaona dia tokony ho izy zany tokony ino an'le monstre marin zany tsika, le misy tandroka folo, sens métaphorique daholo. Donc nany hoe napahitana aho izy izy Jerusalema vaovao napidina avy any an-danitra dia nahita vehivavy aho izy izy vehivavy ohatro ho raisinao ara lettre daholo zany texte rehetrarehetra zany. De ngamba tonga de horreur be zany vision fahitana. Ary tsy jaona ny voalohany nahita fahitana fa Daniel koa nahita, Ezekiel koa nahita, ohatra zao Ezekiel napahitana fahitana faty taolana be dehibe mitsitsy any amin'ny tany, de ozy izy hoe maminany ianao am'ireo taolana reo, de maminany i Ezekiel de nifanatona ny taolana, de maminany indray ianao dia lasa naniry nofotra, de avy eo maminany ianao de nde asiana fofonaina de velona.
no naseho an'ilay izy ka amafahitana azy dia misy heviny manokana fa tsy heviny arabaky teny no nilazana azy zany ka noho zany raha mamaky ianareo zany le texte amin'io apokalypsy io amin'ny apokalypsy 3 io dia napahitana ny voninahitr'Andriamanitra napahitana ny voninahitr'Andriamanitra ny famirapiratana de verina tam'ray volazako taloha hoe le teofanian'Andriamanitra ilay lumière an'Andriamanitra zay tsy zakan'ny masony ary miakarakoka amin'ny tany ijaonona rehefa napahitana an'izany donc le fotsy eto dia azadino le mifandraika ary amin'ny bokon'ny Isaia avy ary fandahatra atsika fa na de mangatrakatraka tahaka sira de fotsiko tahaka ny volon'ondry fotsy manambara purification zany hoe nohamarinina manambara olona justifié izy areo miakanjo fotsy lava ireo zany hoe dikany hoe miakanjo fotsy lava de zao ireo olona nohamarinina justification sanctification donc le akanjo fotsy dia manambara leo mitafy an'i Kristy Paoly apôstôly milaza zany eo amin'ny Efesianina itafio Kristy le lamba fotsy fa tsy hoe akanjo akory izy ny tenanao fa mbola misy tenue manokana ohatrany any an-danitra tsika tsy mahalala any am'izany fa métaphore le izy nampitana tamin'ny jaona ilazana hoe ireo zay olona nohamarinina tamin'ny rano zanak'ondry iza moa zao de ireo nanasany lamany tamin'ny rano zanak'ondry de raha ataonao arabaky ohatra tena atao akanjo fotsy tokoa zany le akanjo naseho any jaona de imagine hoe le akanjo fotsy sasana amin'ny ray c'est ridicule raha zany ny argumentation anao sasana amin'ny raha vao maiky zany iny ao mena be le akanjo sotry sasana amin'ny raha fa sary anohatra izy aseho jaona le hoe ireo zay nohamarinina ireo zay purifié justifié ka tahaka ny akanjo fotsy madio mangatsakatsaka indray izy eo imason'Andriamanitra tahaka ny voalazo amin'ny Isaia hoe avy ary fandahatra atsika namena tahaka ny jaky ara de fotsiko tahaka ny era-panala ary mangatrakatraka tahaka sily tagnana ny volon'ondry fotsy izay le izy le voninahitry'Andriamanitra rakofa ny voninahiny le olona ka le lamba itafiana iratsika ao firana FPM fa 100 izy zay hoe Jesosy no lamba fahamarinanay lamba itafianay amin'ny andro farany tsara be niry iny firana faha lasonge raisiko kely ato hoe tsy maninona tsy voamoko le izy tamin'ny préparation fa misy antony zao ny voalazo amin'ny tsy salamy fahira fa 100 hoe Jesosy ny hamarinanao no lamba hitafianay amin'ny andro farany izany ny hifalianay raha hitsangany izahay handray ny lova avy aminao de tsy ho resy lahatra fa Kristy ny mpanavitra io lamba io no mbola vao nalevona izao tany izao haharitra tsy rovotra havaozin'Andriamanitra ny hery sy ny hantranao toroy izao tontolo izao ampandrosoa ny teninao ampanekeo ny rafinao ny maty areny feo hiantso azo velona Jesosy no hamarinanao no lamba hitafianay ay zany dikany lamba fotsy tsy resaka akanjo fotsy fa le hanamarinan'Andriamanitra ny mpanota izay no hamarininy ka mino azy firana faha 100 amin'ny firana FFPM par ricochet ny devoly zay mpanjaka ny aizina dia tsy le ténèbre originel fa le ténèbre zay lazaintsika hoe fahafatesana dia ny manambara nylay atao hoe aona filazan'izany ny faharatsy ny olombelona mitakosona lay loto fa tsy resaka couleur loto ny mahampanota atsika io loto io anefany dia voadio ary no amarinina maimaimpona ka izay re tompoko no mba tsy aharotro ngeza fa tsy hoe tsy aharotro kely tao anatin'iny article nyvoaka iny ka natonga ana
nanao an'izao fanazavana izao. Amarana ko azy tanteraka de ity. Ny considérationtsika n'ilay hoe loko mainty zany dia misy tantaran'io, misy évolution atao amin'ny tantara le izy. Raha ohatra fotsiny zao, ty zany ka connaissance générale tsotsotra fotsiny ameko anareo. Avant ny première guerre mondiale, fahalalana tsotsotra tsara fantatsika, talohan'ny ady lehibe voalohany, le noir était considéré comme la couleur qui exprime la séduction. Satria nahoana? Lasa tany anady daholy ny lehilahy rehetrarehetra. De tsy maintsy nisoloana ireo olona miasa amin'ny usine. Iza no miasa any amin'ny usine de ny vehivavy. Zany hoe ny lehilahy zany nandeha en guerre, nakany amin'ny front de combat. Ny vehivavy sisa no mijanona atao amin'ny usine. De hozy izy ny vehivavy hoe bon, satria zay hozy izy terenareo isolo ny vadinay na ny lehilahy zay nandeha anady dia anaovanay le costume noir. Costume noir no costume ny lehilahy miasa any amin'ny usine tamin'ny première guerre mondiale. Dikan'ny sens nanaovan'ny vehivavy an'le costume noir miasa any amin'ny usine dia émancipation nitaky ny zoany ireo vehivavy mba ho considérena mitovy amin'ireo lehilahy ireo. Zay ny atombohan'le le izy. Dia lasa ahoana filazana zany? Rehefa nitakiny zareo le izy ho markina contestation zafady na koa émancipation de la femme dia taorinan'izay satria nafinaritra be lasa nafinaritra n'olona jery le vehivavy nanao an'le tenue an'le lehilahy mainty, eto indray ary fa tenue na lehilahy mainty, de nanomboka teo ny atao hoe mode garçonnet ho anareo vehivavy mpanaraka la mode mahalala an'izany. Ka amin'ny guerre première guerre mondiale no miteraka le mode garçonnet noho io zavatra io. Dia hitan'ny Coco Chanel zany zavatra zany. Coco Chanel ho an'izay mahalala ny monde de la mode taty aoriana ozy hoe ay tena élégante be ny vehivavy manao mainty ary misy couleur de séduction justement de zay nanaovana an'le izy ny copiena tany amin'ny dévoly satria le diable on le surnomme le séducteur, hein? Le diable est rusé, le diable est séducteur. Dia lasa natao karazana placage amin'ny noho io zavatra io le izy. Dia Coco Chanel ohatra namorona an'izany atao hoe robe noire zany vokatry ny resaka tamin'ny première guerre mondiale. Fa ny tiako atongavana de tout est question na perception raha olona. Miankina amin'ny perceptionnao zany ny zavatra rehetrarehetra ka hoe anao akanjo mena anao akanjo mainty anao tsy misy sens spirituel zany io fa isika no spiritualiser an'le couleur. Averiko tsy misy sens spirituel zany fa isika no spiritualiser an'ilay couleur. Ny perception asika no mampisy effet alezy amitsika. De mbola averiko foana hoe na ity vera ity ara inonao dia misy effet aminao ty vera ty na dia tsisy pouvoir ary ty. Any le tiako atongavana ao anatin'izay zavatra zay. De farany indrindra zafady dia ny natonga an'izay zavatra zay masy de zay hoe ny protestant koa masy ny protestant européen satria tsika nandova tamin'ny protestantisme européen. Ny protestant européen malaza be amin'ny atao hoe sobriété. Tanareo le olona le sobre hoe tsy mahazo mampiseho fihetseham-po fa mila mantina be dia tsy maintsy zavatra ohatran'ny manjombonjombona. De anisany kolotsaina tandrefana surtout ny Europe du Nord, ny hollandais, ny allemand. Ireo anisany tena manana le forme de protestantisme sobre. Le sobre zany tena hoe esorina daholo zany zay zavatra rehetra mety hisarika ny mason'olona ohatra hoe am-piangonana zany raha miditra ao anatin'ny fiangonana réformé ultra calviniste ianao any Pays-Bas. Tena ozana hoe tsy mampitoavavaka ty trano fiangonana ty satria tsy misy afa-tsy latabatra de tsy misy afa-tsy hazo fijaliana de tsy misy afa-tsy pupitre.
any amintsika ny fiangonana réformé fizika ma zany mbola misy renty sy ravaka be jeu de lumière, misy décoration, misy jirojiro manao ohatr'izao amin'ny altara, misy sary misy an'ity rehetrarehetra ity, misy lustre sisy fa ny protestant original sobre be dépouillena mihitsy ny trano fiangonana tena hoe tsy misy zavatra misarika ny maso. Nareo zao raha atondroko anareo ty trano fiangonana misy aty de ho hitanareo eto hoe ohatr'izao zao a sobre io fotsiny nanahato dia atodiko aminareo mialatsiny fa nareo zay manaraka Facebook zao inona ny zavatra mahasarika ny masonareo ato tsisy ato fa mitanjona de ny olona hifatoka amin'ny tenin'Andriamanitra ka le robe mainty anankiray koa zany dia nampiasain'ny protestant occidental mba hatonga ny fifatoan'ny olona tsy erikeriky, tsy andeha hijery hoe ino zany fa ianao tonga de mainty de miaraka am'le bavaity fotsiny nanamono misy an'le étole misy an'le zioga de efa mahazatra an'le olona le izy de tonga ny olona zany tsy mierikeriky. Eo no indro kely ny namantsika amin'ny évangélika tsy misy maharatsy tsy olana mihitsy misy anteny nareo hoe ina moa ny ilavana an'le robe fa tsy nanahy izy tonga de am'izao fotsiny tena marina nanareo tsy mila zany robe pastoral zany koa misy fotoana mampivavaka tsy manao robe pastoral fa ity ny indro kely ny mpandrafitra raha tsy manao an'le robe iny ianao fa ataotsika hoe manao costard de miova akanjo foana dia taitaitra ny olona hoe miady tsara kosa zany costard dadapaso zany le cravaty rose miady tsara am'le couleur an'le lobaka assorti tsara le costard sy le chemise assorti tsara ny pataloha sy ny kiraro ny olona mora distrait ny olona mora mierikeriky dia ny protestant calviniste ho iaho tena sobre be de tena hoe aloha esorina daholo ny zavatra rehetrarehetra zay mety hisarika ny sain'ny olona tsy fantoka ao anatin'ny fotoam-pivavahana de zay nahatonga zareo mbola tsy hoe izay ny antony fa anisany mahatonga zareo sarotiny am'le tenue mainty mba hisy ny fiandriana-tsaina am'le olona mitory-teny mitondra ny hafatra. Donc toujours le hoe au service de la parole, toujours au service esclave de la parole na ministre de la parole. De zay sy zay ny fandarantsika androany ialana tsiny noho ny fahalavany be loatra fa ilaina ihany indraindray ny valapatra amina fandarana tahaka izao. Zay ary fa dia mirary soatsika rehetra manome fotoana atsika rehetrarehetra ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.